Itombo lalandava ao anatinareo any ariavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tombontsika. Amen. Finoana sy fitiavana. Finoana sy fitiavana. Zany indray no asongadin'ny mofinainantsika anio ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 ny andininy 2:12 hatramin'ny andininy 9:10. Finoana sy fitiavana. Raha marina dia ny bokin'ny Tesalonianina voalohany iray manontolo mihitsy no manasongadina izany lafin'ny finoana sy fitiavana izany. Tatsika ohatra any amin'ny Romanina dia misongadina ny anazavan'i Paoly ny amin'ny hoe finoana irery ihany. Any amin'ny bokin'i Jakoba dia manasongadina ny hoe finoana sy ny asa. Eto kosa dia misongadina ny asan'ny finoana sy ny fitiavana. Ny Apôstôly Paoly manafatrafatra ny fiangonana tany Tesalonika ampanjaka fa ny vokatry ny finoana dia fitiavana. Ny tena mino dia miaina marina izany fitiavana ny rahalahy na ny tena fitiavana izany. Dia ilay fitiavana tahaka ny fitiavan'i Kristy, fitiavana tahaka ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana, izany fampanjakana ny fitiavana izany no antsoina hoe finoana. Eto ary dia antsoina ny fiangonana sy ny mpitondra fiangonana mba hahay hifankatia tsara. Ny fiangonana hanao izay azony atao amin'ny fiahiana sy ny fitondrana ny mpitondra azy, ny amin'ny fanajana izay sahaza azy, araka ivoambara hoe raha ray aho aiza ary izay ajako. Noho izany dia angatahana mba hikelaina fatratra ho azy ireny ny fiangonana, hihevitra izay hitsinjovana sy hikarakarana ny mpitondra azy. Fa etsy ankilan'izay kosa dia taomina ny fiangonana, taomina ny mpitondra fiangonana mba ho mpiandriondry tena mikarakara, mampiseho ny fikarakarany amin'ny fitiavana rehetra. Dia indro ny antson'ny filazany tsara rehetra no tanterahana ka hananatra izay tsy mitoetra tsara, hanome toky ny malemy saina, hampahery ny reraka ary andefitra amin'ny olona rehetra. Ny fifamaliana na ny fifanampiana eo amin'ny mpitondra fiangonana sy ny fiangonana, izany no maneho ny fitiavana tsara eo amin'ny fiangonana. Izany mahatonga ny Apôstôly Paoly miteny fa mihavana tsara. Raha ny dikateny fototra moa dia miteny hoe mihavana tsara amin'ny fiangonana, mihavana tsara amin'ny mpitondranareo. Izany hoe fihavanana tsara eo amin'ny mpitondra sy ny entina maneho ny fitiavan'i Jesosy Kristy, ilay efa tia izao tontolo izao hatramin'ny voalohany ka nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Riavako malalo amin'ny Tompo hitataratra sy tsinjo ao anatin'izany ny vokatr'izany fitiavana izany, ny andininy 9:40 hatramin'ny 9:20. Fa rehefa miaina tsara ny finoana sy ny fitiavana ny fiangonana dia ho lasa fiangonana mahay mifaly mandrakariva, ho fiangonana mivavaka sy feno vavaka, ho fiangonana misaotra amin'ny zavatra rehetra. Izany no fiainan'ny fiangonana ny finoany sy ny fitiavana.
fa hitantsika taratra eto ihany koa fa izany finoana sy fitiavana izany no endrika hita maso anehoana ny fanasan'ny tompo. Ao amin'ny fanasan'ny tompo dia sady misy finoana fa misy fanavotana, misy asa-pamonjena, misy asa-panavotana nataon'i Kristy ho an'izay mino azy ao anatin'ny fanasan'ny tompo. Fa misy fitiavana ihany koa ao, satria ao amin'ny fanasan'ny tompo no ahitana taratra ny fifankatiavan'ny mpino amin'ny Kristy sy ny fifankatiavan'ny mpino samy mpino, satria ny fanasan'ny tompo dia mitondra fiombonana. Afatra lehibe ho antsika ry havako ity nomen'ny apôstôly Paoly ity tao anatin'ny tapany farany amin'ireo afatrafatra samihafa izay nomen'ny fiangonana, ireo afatra madinidinika izay famaranana ny epistily kanefa mitondra hafatra mafonja ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpitondra fiangonana, ho an'ny mpiombona amin'ny fanasana masina, hahay handray ny fanasana amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana. Dia mampahery antsika rehetra hiaina tsara izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny finoana sy ny fankatoavana an' Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay ao amin'ny Jesosy Kristy zokinay eo, misaotra sy mideranao zahay, lay Andriamanitra nanolotra ny tenanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lay Andriamanitra tonga olombelona, lay Andriamanitra nanolotra ny tenany ho anay, Andriamanitra efa tia anay loatra, efa tia anay hatramin'ny voalohany ka tia mandrakizay. Indreto koa zahay maneho fahavononana haneho izany fitiavana anao Andriamanitra izany amin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra ary ny fanahinay rehetra, ary haneho izany fitiavana ny rahalahy amin'ny ataonay sy amin'ny asanay rehetra. Ankehitriny ary Tompo dia mametraka eo ambany fahasoavanao izao herinandro vaovao izao, herinandro hodiavinay miaraka aminao Kristy, herinandro ray anehoanao ny fomba anao anay. Apetrakay sy ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ny asanay, ny fianarana ataon'ny zanakay, ny fiariana ataonay tsiraray avy, ny fitediavana samihafa ary indrindra ny fampiorenana ny finoana hiorina tsara ao aminao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.